Miarabantsika rehetrarehetra indray. Ity resaka ataoko eto ity indray dia mahakasika an'ilay fifampiresahana telefôna ny Andriamatoa Mikael Randrianirina izay filohan'ny fanavoazana misy amin'izao fotoana izao, sy Andriamatoa Emmanuel Macron izay filoham-pirenenan'ny Frantsay ny miezaka manambitamby ny filoham-pirenena malagasy zany mba hiara-iasa sy hitohy ny fifandraisany amin'ny Frantsay. Tiako tenena eto, tiako hampita aminao Andriamatoa engany mba ho hitanao ty vidéo ty voalohany indrindra aloha zay no isany nanesoran'ny malagasy maro anisa ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina izay manana an'izay zom-pirenena Frantsay ary ny rafitra Frantsay no iainan'ny malagasy eto Madagasikara eto izay. Ka ao anatin'izay afaka mangataka amin'ny vahoaka malagasy ianao hiara-iasa aminao, ny vahoaka malagasy no nametraka anao eo amin'ny plasinao, ka noho izany afaka miara-miasa amin'ny vahoaka malagasy ireo ianao hanao haneho hevitra amin'ny fialana amin'ny Frantsay. Zany hoe atao zany ny fomba hanehoan'ny vahoaka malagasy fa tsy mila Frantsay isika. Ohatra dorana ny Alliance Française eto Madagasikara, ohatra no omeko potehana zay zavatra rehetrarehetra misy eto zay zavatra apetraky ny Frantsay rehetrarehetra eto Madagasikara. Raha mbola tianao nitazona ny plasinao dia aza manaiky ho rebireben'ny Frantsay ianao, ampitiavana be mitenenana zany. Raha tianao raha tsy hitanao zay fika ialana amin'ny resaka diplomasia ataon'ny Frantsay, mety resaka ara-pitantanana, mety resaka ara-moraly, mety resaka amina resaka diplomasia be de be marobe no hoentiny handresen-dahatra ny anao. Fa kosany raha mbola tianao i Madagasikara dia mila mandahy, mila tsy miaraka amin'ny Frantsay isika. Entan'ny ny vahoaka malagasy hanapirofo sy hanamarina hoe tsy mila Frantsay intsony i Madagasikara. Be de be ny zavatra mety sakatsakana, be de be ny zavatra mety ho olana aminao, fa ny vahaolana dia ny vahoaka malagasy. Entan'ireo hampiseho, haneho an'izay tsy filan'izay Frantsay izay intsony eto Madagasikara. Makasitraka be de be dia makatelina ny tenanay koa vonona hanao an'izany raha ohatra ka misy ny fanentanana hialana amin'izay fanangejan'ny Frantsay izay. Misaotra tompoko dia mirary soa ho antsika rehetrarehetra. Ono aza reo aono raha tiamo manoloana zo toedra raha-pirenena iainantsika zao, ny zavatra hitantsika rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao sy zay mbola hitrangara-pitso, nanomboka amin'ny tolona iny ka hatramin'izao. Eritrerana aty raha ohatra moa ka ny zavatra hitan'ny masontsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao dia fitaka avokoa, langa. Hanao ahoana ny deception-tsika? Tsy haina nandalina saika io. Mba hanao ahoana antsika raha ohatra ka, za tsy miteny zay izy fa raha ohatra moa ka langa sy fitaka no tazana sy hitan'ny masontsika. Tanareo rehefa nalainy devoly fanahy Jesosy ny voalohany nakany fany nataony dia hoe mandonga le atao anatrehako fa omeko anao zao tontolo zao. Matoa izay no fomba nakany devoly fanahy Jesosy dia tsy zava-maivana zany.
tsy maintsy olona resy lahatra ny amin'izay zavatra hanirahana azy ihany no afaka tsy mandoalika eo alohan'izao tontolo zao mba azahoana an'izany. Tsy mora ne mandany io offre nomeny devolo omeko anao zao tontolo zao. Il suffit de t'agenouiller, mandoalika fotsiny. Tiako tenenina dia zao hoe rain'lainga ny devoly zao tontolo zao zay hitan'ny masonao io, zao tazanao rehetrarehetra io a, dia ny lainga no moteur mampandeha azy. Ary ao anatin'izay dia zao izay miditra ao anatin'le jeune zay lainga zay ihany no hahitarirany. Fanontaniana mipetraka, hatraiza ny hijoroanao manoloana an'izany? Aza mbola maika mamaly fa ohatrany rouleau compresseur io, ohatrany vague ka hoy ny ilan'ny eritreritrao sy ny atidohanao miteny hoe zay mandoalika indray mandeha ve dia ampanininy? Ianao ne tsy ampahafirin'ny olona rehetra teo alohanao e. Mandalo saina zany a. Ny tiako atongavana dia zao hoe aleo mametraka foana antsika balizy fieritreretana. Aleo asiana foana any amin'ny coin-ny conscience-tsika any hoe raha tia moka tsy araka izay zavatra namarotana azy tamiko io zavatra misy ankehitriny ao anivon'ny firenena io, ho zakako ve, ho zakanao ve ny déception. Fantatro fa tsy maintsy hiteny indray zao nareo hoe ianao dia pessimiste, ianao dia toujours manakivy, tsy toeran'ny mpanompon'Andriamanitra zany, sy ny sisa sy ny sisa. Ho anareo mpiteny an'izany vakio tsara ny soratra masina. Misy teny ao amin'ny Jeremia mpaminany eo manao hoe aleo izy miteny hoe tsy misy fiadanana, kanefa misy fiadanana ihany. Toy izay miteny hoe misy fiadanana kanjo tsy misy fiadanana akory tsy. Dikan'izay zavatra teneniko rehetra dia zao hoe eto ambony tany tsika tsy eny amin'ny habakabaka. Ny lalàna mifehiny eto ambony tany dia lalàna ny besandry. Soyons réalistes. Ary faharoa manarakaraka an'izay dia ny lalàna ny intérêt. Reo zavatra roa reo no mifehy zao tontolo zao, ny besandry sy ny intérêt. Ny olombelona tsy miaraka amin'ny tsy afaka zany, ary ny olombelona namany tandresy. Ny principe sy ny idéalanao rehetrarehetra mbola misy ve ny olona mijoro amin'ny principe? Eny mety mbola misy, fa kely ihany ny finoako. Ka zay tsy azo atao anakorotana ny saintsika ny zavatra lazaiko eto, fa mba fanontaniana nandalo ny saiko hoe raha tomoka zao zavatra hitan'ny masoko rehetra zao ka lainga sy fitaka, anahoana re? Aloha zaho tsy eritreritra lavitra be fa manjary manimba saina fotsiny. Zay, rahasoa. Fa angataka vavaka manokana aminareo mpiandry aho ho an'ny firenena. Vavao amin'ny firenena. Tena lalipaka le fahalovana. Raha volana mahery kely zay ny miasa teo lalipaka dia lalipaka ny fahalovana. Fa na hijoro amin'ny fahamarinana manahoana ianao
mampalahelo le firenena dia mangataka vavaka ho atsika ray aman-dreny ihany koa, ray aman-dreny ampanahy mba hivavaka ho anay mafy ny zavatra atrehinay hazo fijaliana amin'ny Jesosy izy ity dia raisinay ampahamendrehana ary tsy emoranay fa atrehinay hatramin'ny farany. Resaka efa nataoko tamin'ny filohan'ny fiangonana zay tamin'ny andro na mahin'io tranon'ny mama volavana Germaine io hoe raisinay zato isan-jato ny fanarenana an'io dia ho izanay zay ray aman-dreny ary tsy maintsy ataonay.